télévision ACFF indray ary mpanaraka ny fandarana step by step. Mbola ao anatin'ny step by step saison 1 ihany isika amin'izao fotoana izao fa ao anatin'ny dingana famaranana, izany hoe famamaraparana anty saison 1 ity zany tsika. Hitantsika teo fa tao aoriana ny examen izay natao dia ny enina mianadahy dia efa nihitsana zany izy ireo ary tao kosa ny enina izay tafiakatra. Mbola mitoy ny fandarana step by step ary mbola mitoy ny formation izay ataon'izy ireo fa somary tsy tazana kely aloha izay tao anatiny izay herinandro izay satria niatrika ny fety be any Aosoa izay natao tany amin'ny faritra Antsirabe satria ny mpampianatra tao suprématie imperfecta dia avy eo amin'ny fiangonana Aosoa dia nanatrika tany ihany koa ny mpianatra tao amin'ny suprématie imperfecta sady nanararaotra nanao vakansa kely dia andeha ro arahantsika aloha izay extrait any dia ny mpianatra avy ato amin'ny suprématie imperfecta tany Antsirabe izay. Toy izao indray ny lalanay tamin'iny fahefatra ny volana aogositra lasa teo iny niazo any Antsirabe izahay izany hoe hamonjy ny fety be any Aosoa izay atao amin'iny faritra Antsirabe iny sady fitoriana ny anarany Aosoa. Manana ny safidy moa ny mpianatra atao amin'ny suprématie imperfecta dia samy nanana ny safidy hoe andeha hiatrika an'izay fety be any Aosoa any amin'ny faritra Antsirabe izay. Dia efa miarabanareo rehetrarehetra ny tokantranoray ny tenanay amin'ity androany ity nandeha moa zany izay le hoe andeha any Antsirabe hanao voyage d'étude sy hamonjy conférence dia ety Ambohimandroso izay izao somary nijanona kely ny sakafo dia ho asehoanay anareo zany ny dianay ety Antsirabe fa manasa anareo anaraka foana ny fandarana taraikaraiky vao tonga eto Ambohimandroso zay vao mihinana ny sakafo atoandro izahay eto Ambohimandroso izany melohan'ny tohizany lalana somary ratsiratsy ny lalana tany moa zany eo ampanamboarana ihany koa ireo mpanamboatra lalana misakafo aloha zany zao satria mbola noho ny lalana indray hiazo any Antsirabe mety ho arivariva mihitsy vao tonga any amin'iny faritra Antsirabe iny amin'ity androany ity. Manasantsika rehetra hiaraka hisakafo aminay avy atao amin'ny suprématie imperfecta misy ny fiaraha misakafo izay ataon'ny mpianatra rehetra miaraka amin'ireo délégation rehetra izay nandeha taty Antsirabe zany. Dia hiazo any Antsirabe indray izay hiala eto Ambohimandroso dia ny tanjona dia ny tonga somatsara any amin'ny faritra Antsirabe. Prendre la direction ouest, puis faire demi-tour. Mariana moa fa ny tompon'ny suprématie imperfecta, ny mpampianatra amin'ny suprématie imperfecta dia mivavaka ao amin'ny fiangonany Aosoa ary tsy maintsy hiazo any Antsirabe hanao an'izay hanatanteraka an'izay fety be any Aosoa izay ary nararotina ihany koa ny fandanan'ireto mpianatra ireto ho any amin'ny faritra Antsirabe satria ny mpampianatra zany tsy ho eto an-toerana dia nasiana ny fitsangatsanganana ho an'ireo mpianatra ireo natao ny voyage d'étude ho an'ny mpianatra atao amin'ny suprématie imperfecte. Teo ihany koa moa no efa etaeta ny tsirairay avy mba te hiazo ny faritra Antsirabe izany hoe ny mpianatra no nangataka mba handeha ihany koa dia naksepten'ny mpampianatra atao amin'ny suprématie imperfecte zany mifanandrify indrindra ao anatin'ity fety be any Aosoa ity. Dia mipetraka ety amin'ny hôtel de terme moa zany ny mpianatra avy amin'ny suprématie imperfecta rehefa tonga teto Antsirabe dia tamin'ity toerana ity no nipetraka hôtel de terme Antsirabe. Vombonina moa zany andeha hitsangatsangana kely ireto mpianatra atao amin'ny suprématie imperfecte reto misy amin'izy ireo nefa taty amin'ny faritra Antsirabe misy kosa mbola tsy taty amin'ny faritra Antsirabe mety nandalo kely sy ny serana ny sasany nakety ihany koa dia efa mandehandeha moa zany amin'izao fotoana izao makety amin'ny gara zany ety amin'ny garana Antsirabe zany no misy an'ireto mpianatra avy eo amin'ny suprématie imperfecte ireto tsy haiko hoe inona moa zany zao no ataondry zareo ety amin'ny gara amin'izao fotoana izao
satria mbola samy mitazatazana aloha hoe inona ny zavatra misy etya, inona ny zavatra tokony ho atao a, inona ny zavatra tokony ho jerevana raha ety amin'ny gara zany, de ho arahantsika hoe inona zany le ho ataon'izy reto a, sa mandehandeha fotsiny zany a de vita hatreo. Tsirabe moa zany zay a de sady mitady voly lava anaovana pratika zay a de tsy de mahita voly lava anaovana pratika fa ataony an'ity quai de cheval ity zany zao a le pratika satria ty pain io a de somary efa efilena kely any izy io a fa mbola somary ampine volume kely a de somary efa efile a fa somary ampine coloration kely de avoakany somary curly kely ny finition zany. Tapakevitra izy ireo, tapakevitra somatsara hoe hitaingina train zany, hitaingina machine hafa kely, zay ne tsy mitovy an'le machine rehetrarehetra reny izy ity fa efa mandeha amin'ny pneu tena ohatran'ny pneu ana moto zany a, ary tsy mandeha kosa izy amin'ny lalam-by fa mandeha amin'ny goudron ihany, zany hoe na de amin'ny mampianatra moa zany de na kely na lehibe de mitovy daholo de samy mba milalao zany, zay le hoe mitsangatsangana zany de makafy mihitsy izy ireo. Asio moa zany amin'izao a mandeha an'ity train grande vitesse ity zany zay a, zao hitanareo zao a mahafinaritra le izy, zao na namana santa tena zay mihitsy a mitsiditsidy kely anatin'izao train zao zay anatin'ity train kely a de mahafinaritra be le izy a mba tena milamina. Tsirabe avy nandeha train tonga soa zay Tsika zany andehanantsika nakaty a za moa zany voka le raha matory za moa zany zay mihitsy ny vonitaingina la machine teto Tsirabe. De mandeha ny fakana sary eto de misy ny fandindihizana, inona ny nampandihan zareo teto a, nandihy ny mpianatra satria natazana ny mpanao tamtam avy eo amin'ny fiangonana Yaosoa, nanao ny tamtam manerana n'Antsirabe moa zany a, de nandalo ireto miaraka amin'ny feokira de nitsenainy ny mpianatra ny suprématie and perfecta tamin'ny dia teo amin'ny gara moa zany izy ireo nanao an'izany dia zany, satria samy mandray anjara ao anatin'izay hoe fanaovana ny tamtam zay ataon'ny fiangonana Yaosoa izay, de mahafinaritra tokoa ny mahita anazy satria tsy ny salasala fa mandia manome voninahitra ny Yaosoa, tsara be zany manome voninahitra ny Yaosoa zany a. Similariaro mitaingina anareo mety aminareo. Bravo, tiaka kely agny, tiaka kely. Agny rasy tokotra belipely. Satsap kely. Volon'izy anao mitovy anao volo Jessica ve? Jessica ve? Mbola mandeha ihany koa ny fitadiavana zavatra hafa atao, ho aizandray ireto mpianatra ireto a, ka mitsangatsangana de tena manararoatra mihitsy. De mandeha moa zany ny fakana sary a souvenir eto amin'ny faritra Antsirabe, amin'ny nandalo teto Antsirabe a, sady atao moa ny asa no atao ny fitsangatsanganana, atao ny fakana sary a, de samy manao zay mahafaly azy sy mahafapo satria maka-rivotra kely aloha tao aoriana n'iny examen izay natao iny a, tao aoriana ny valy ny fitsarana ny lalao ekarana nakaty amin'ny final zany,
dia makarivotra kely aloha reto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfecta ireto fa mbola itoy ny formation a sao dia verinareo hoe tsy itoitsony formation fa dia hoe akaina foana no ataony zareo a na hoe akarivotra foana fa mandritra nyty herinandro ty aloha zany a dia mbola makarivotra ty amin'ny faritra Antsirabe a ireto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfecta ireto a dia tena manao zay mahafa-po azy mihitsy taitra tampoka izy ireo nahita n'ity manège ty indray a dia vombonina andeha manège indray zany izy ireo raha fahitana azy a satria efa mihodina dia mihodina izy zao dia hitantsika eo zany hoe hitaingina ve izy ireo sa tsy hitaingina. Tapa-kevitra ireto mpianatra ireto fa andao hitaingina n'ity manège ty a dia efa samy tapa-kevitra taritin'ny santatra ny lalana anao ahoana indray ny fitaingenana n'ity manège ty a ho anahy manokana aloha tena oka aloha zahay raha za manokana aloha dia tsy mitaingina fa ohatra ny tsy zakako le mitaingina anazy za tsy matahotra fa ohatra ny tsy zakako le mitaingina anazy fa aloha za hijanona ety ambany ety aloha zany fa zareo zany andeha hitaingina ny manège eny dia ho hitantsika zany ny toyany anahoana sy anahoana ny fitaingenana ity satria ny ankizy moa zany dia mitaingina an'io daholo. Dia tena hoe vacances dia tena vacances tokoa fa tena milalao ny mpianatra ary tena afa-po mihitsy a dia efa manomboka miakatra ao anatin'ny manège zany izy ireo amin'izao fotoana izao a Ikandisy, Jessica efa ao ihany koa vombonina ary njara tsy mahalehibe ny lehibe zany amin'ny fahitana kilalao tahaka izao fa dia samy milalao na ny ankizy na ny lehibe na lana vavy a ao ry rosy sy ry mandresy a tena zaloha tena matahotra ny zavatra tena maro le matahotra ny io fa dia tsy maintsy zany moa fa zavana taty dia efa samy miakatra ao anatin'ny manège daholo ny rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao a dia izay le hoe manao vacances dia manao kilalao mahafinaritra be mihitsy ny vacances taty Antsirabe satria tena nanao izay nahafa-po azy a ireto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfecta ireto efa tafiakatra any ambony be any andiko hitantsika any sa santatra sorosy a dia izao ny ahavony ay raha za manokana aloha dia ohatrany tena ka ohatrany mafampanina be izy zany satria na ny kamerary amin'izao dia tena mihodinkodina mahita n'Antsirabe mahita ny gara rehetrarehetra mihitsy a eny ambony eny amin'ny faratapin'le manège eny a dia io zany mbola hihodinkodina be indray a dia ahoana ny fitepon'ny fo a dia anahoana zany ny voaka ihany aloha raha ohatra ka misy tension a na mataotahotra dia aza mitaingina fa tena zao ara ny fihodiny zao mbola mihodina moramora izy iny a mbola mandeha moramora izy iny a fa aiza rehefa tena ahodiny zareo mafy be satria misy olona anankitelo zay miakatra amin'io totohatra io dia rehefa miakatra eny izy dia ahodiny amin'izay io manège io a dia tsy zaka ntsony jereo reto nidina avy any amin'izay avy mitaingina tsy navita torofiry akory a dia izao malemy jereo mitanany dia miteny mihitsy hoe za tsy hitaingina ntsony oka zay tena hoe malemy tanteraka sady natahotra zay no natahotra mitebiteby anahoana izy ity satria mihodina ambony be mihitsy ilay izy rehefa eny ambony eny jerevy tena hoe malemilemy tsisy mahateny daholo izay avy any rehetrarehetra santatra moa zany lehilahy izy matanjaka be koa izy a tsy mampaninina azy le izy a dia zany Michel tena hoe mahafinaritra be io zany miankina amin'le toe-batana sy ny toe-ponga mahazaka sy hoe mahafinaritra sy tsy mahafinaritra fa ho an'ny ankizy kely aloha dia tena mahafinaritra anazy io na dia ahodikodinao be takiny eo na sy takiny ahoana ary fa izay moa zany hoe vacances dia manara-po kely amin'ny zavatra rehetrarehetra aty Antsirabe zany mivarotra ino moa ny anaran'ireny tsy tadidiko ny anaran'ireny fa sakafo misy eo amin'ity toerana anaovana manège ity malemy be larisa malemy be njara mitoraka salut mihitsy hoe non miala satroka mihitsy hoe tsy hitaingina ntsony fa oks zay da tena hoe tena malemy tanteraka ireo rikandia zay mitsapatsapa aloha hoe alao mitainginako nandalo indray zany ny tamtam dia orakoraka sy kopakopa tanana indray moa zany satria mandalo indray ny tamtam teny amin'iny faritry ny agara iny. Dia izay moa zany manararoatra ny mpianatra eto dia miresaka amin'ny vazaha indray izy ireo zany hoe miresaka amin'ny anglisy ngamba ireo satria miteny anglisy ireo vahiny ireo a
dia manararoatra mifampiresaka amindreo mandalo mampafantatra ny zareo ny mahakasika ny conférence mahakasika ny fety be any Aosoa eto amin'ny faritra Tsirabe ihany koa na ny mpampianatra na ny mpianatra Michel moa dia anisan'ny mafana fo anatin'ny firesahana amin'ny reto vahiny reto somary miteny anglisy fa miteny gasy ihany koa io vahiny izay tazantsika io miteny gasy izy dia mifandresy lahatra eo moa zany hoe tongavany amin'ilay conférence tongavany amin'ilay fety be any Aosoa atao any amin'ny tragnom-pokon'olona dia mandeha tsara ny resaka mahafinaritra dia mahafinaritra zay zany ny fampiresahany zareo eto izay moa zany ma hoe mpianatra amin'ny mpianatra dia mila sarika foana ianao mila mahay mifandray amin'ny olona rehetrarehetra ianao dia ny vazaha ihany koa eto sarika dia sarika ihany koa dia mandeha ny fifampiresahana dia mahafinaritra be. Hitanao le trampokon'olona? Cultural Trampokon'olona? Place of cultural next to where is yes. Yes. Ai, za tena tsy hita mihitsy azo. Okay, bye. dia tsy nijanona hatreo moa zany ny dita eto Atsirabe fa na ny mpianatra tato amin'ny suprématie imperfect aza dia nandeha namonjy ny tamtam izay nataony ireto mpivavaka ato amin'ny fiangonany Aosoa ireto satria tsisy lalàna manohatra an'izany ny mpampianatra ihany koa ao amin'ny fiangonana Aosoa ny tompony suprématie imperfect ao amin'ny fiangonana Aosoa mazava be zany fa afaka miatrika tsara ny fety be any Aosoa ety amin'ny faritra Tsirabe ireto mpianatra tao amin'ny suprématie imperfect ireto ny olona rehetrarehetra ary moa antsona ny eny an-dalambe ho antsona maika fa nefa mpianatra zay efa mahita eo kosa ve dia tsy handeha zay izay koa dia anisany mandeha ao anatin'izany fanatanterahana fety be any Aosoa zany ho fanomezam-boninahitra an'ilay Andriamanitra marina izany dia mahafinaritra be satria mitety ny tanàna na Tsirabe manao ny allo mampafantatra ny olona hoe tongava ao amin'ilay fety be any Aosoa zay atao amin'ny tragnom-pokon'olona eto Atsirabe amin'ny fafito favalo fasivy ny volana Aogositra ho avy izao izay zany no atao mitandahatra dia mitandahatra ny fiara zay nanao ny fanatanterahana ny tamtam miaraka amin'ny bafla be zay tazantsika eto miaraka amin'ny mozika ny hira narahana dimitsy moa zany rehefa nandeha dia sady misy ny dia atao eny ambony fiara misy ny dia atao any anaty tanàna zany ararotina ny fotoana rehetrarehetra dia tena mahafinaritra ity dita eto Atsirabe ity satria navitana zavatra be dia be ihany koa ary nahitana zavatra tena goavana anisan'ny mamiantsoantso ny olona ihany koa ireto mpianatra ireto eny amin'ny varavarakely eny miantsoantso hoe tongava ao amin'ny tragnom-pokon'olona amin'ny fafito favalo fasivy volana ary anisan'ny nandray anjara atao anatiny dia mahafinaritra be mahita an'ilay dia izay atao etsona an'ireo olona ihany koa tena hoe anatona zany Andriamanitra marina izany dia tazantsika eto fa mankafy daholo na ny eny an-dalana na ny anaty tanàna satria tena hoe atao mihitsy izay anaparitahana ny fifaliana ao amin'ny fiangonana Aosoa zany ka samy mandray ny fifaliana eo moa zany dia mandray ihany koa na ny mpianatra mandray ihany koa na ny tsy mpianatra na ny olona eny an-dalana na ny tanàna na anaty trano dia saminy mandray anjara ao anatin'izao fifaliana zao ary antsona daholo ho avy any amin'io fety be any Aosoa ao amin'ny tragnom-pokon'olona Antsirabe io. Ka tsy ho an'ny olona any an-dalana ihany fa ho an'ny rehetrarehetra na ny eny an-trano na ny eny amin'ny faritra na iza mandalo eto amin'ny faritra Tsirabe dia antsona daholo ho avy eo amin'io toerana ao amin'ny tragnom-pokon'olona io ny amin'ny fafito favalo ary ny fasivy volana Aogositra hiatrika an'izay fety be any Aosoa izay atao eto amin'ny faritra Tsirabe ary ao ihany koa ny fampifitoriana sy fampahafantarana ny anarany Aosoa dia anisan'ny mandihy ny olona mifaly mahafinaritra nge mahita ilay hoe mifaly eo amin'ny Aosoa ka izay koa ny maharesy lahatra ny mpianatra rehetrarehetra hoe aleo koa izay andray anjara mifandihizana satria ny olona raha mandihy ary ny olona ihany koa vonona ary samy teo vonjena ny olombelona rehetra tsy zavatra ratsy ihany koa ilay toriany ny ambasadorany Aosoa izay dia Elia dia
tsisy lalàna manohatra hoe tsy azo ataony mifaly ary tsy azo ataony manaraka an'izany fety be any Aosoa zany na dia mpianatra ao amin'ny suprématie imperfecta na mivavaka ao amin'ny Aosoa na tsy mivavaka ao amin'ny Aosoa dia afaka mandray anjara daholo ary afaka mifaly daholo satria ho an'ny rehetra ny fifaliana fa tsy ho an'ny olona vao fidy manokana zany. Na ny anelakelatrano na eny amin'ny arabe route nationale na aiza dia notetezina avokoa tao anatin'izay fanomanana ny fety be any Aosoa teto Antsirabe izay dia tena rahina sy ny raisaina moa zany mahafinaritra be mijery an'ilay firaisan-kina sy firaisan-tsaina nataony avy eo amin'ny fiangonana i Aosoa izay tarihany ambasadorany Aosoa izay dia Elia ary tena manakoako manerana an'Antsirabe zany hoe tsy haiko tsony hoe iza na eno iza milaza tsina eno fa ny rehetrarehetra dia tena hoe nandre daholo satria tena lasa lavitra ary tena misitrika anaty tanàna mihitsy ny nandehana ny fiarabe ary nisy fotoana mijanona mampafantatra an'izay hoe mombamomba ny Aosoa izay. dia ao anatin'ny fanaovana ny faradoboka ny amin'ny fanaovana an'ity tamintamy mahity moa zany ny avy eo amin'ny fiangonana i Aosoa fanekena vaovao izay tarihany ambasadorany Aosoa izay dia Elia mandeha hatramin'ny cyclopus izay tazantsika eto décoré tsara ny cyclopus miaraka amin'ny olona mitondra ny banderole mandeha mitondra ny banderole eo anoloana misy soratra hoe Yayavasy Aosoa dia tena mahafinaritra miainga zany amin'ny ditongotra miaraka amin'ny banderole manaraka azy avy eo afara kosa ny cyclopus ary manaraka ao aoriana ny cyclopus ao hitantsika tazantsika dia misy ny fiara ihany koa manaraka ao ary mitandahatra dia mitandahatra ka rakotra tanteraka ny tamtam izay nataony ny fiangonana i Aosoa ny tanàna n'Antsirabe satria tena notetezina hatrany amin'ny gara Mazoarivo hatrany tsy haiko intsony ny anara-tanàna tsara sotra PDB narahana dimy isaky ny toerana izay nandehanana zany eto zao dia teo amin'ny eto amin'ny gara no anaovana an'ity dia ity sy toriana ny teniny Aosoa ampahafantarana ny olona ny anarany Aosoa sy tohana azy zany ho any amin'ny trampokon'olona ny amin'ny fafito fa valo fa sivy ny volana aogositra zany dia mitanaka ary ao ny lina dia lina tokoa ao anatin'izany hoe zavatra ataony avy eo amin'ny fiangonana i Aosoa fanekena vaovao izay.
araka ny hitantsika moa zany dia zavatra tsara no ampafantariny ambasadorny Osoa Zedia Elia dia faly ny olona rehetrarehetra izay mijery mifalifaly mandindia maheno ny hira tsy zavatra mampatezitra zany hoe fanafahana amin'ny fahotana zany na vahiny na malagasy dia samy makafy an'izany hoe ao Osoa zany daholo. Araka ny hitantsika zao dia tsy nijanona tany amin'ny tamotama ihany no natrehan'ny mpianatra avy eto amin'ny Supremacy and Perfecta fa tena tao anatin'ny fifety be any Osoa tao amin'ny trampokon'olona Atsirabe dia niaraka ny faly sy niaraka nandihy satria misy ny hirahira sy ny fandihizana tao amin'ny trampokon'olona dia tena samy makafy satria manana ny safidiny ny tsirairay avy ka ny olona rehetrarehetra no afaka miditra ao anatin'ity fety be any Osoa ity dia anisan'ny tonga tao ny mpianatra avy ao amin'ny Supremacy and Perfecta niaraka ny fety niaraka ny faly nanome voninahitra ny Osoa dia mahafinaritra be ny mahita an'izany rehetrarehetra izany. Dia makamakaina kely indray aloha zany eto somary mitsotrotra kely satria reradreraka dia sasany matory milalao wifi moa zany manararaotra connexion dia mijery vaovao ihany koa satria eo ny efa mahazo tsara ny teny anglisy dia mijery BBC News amin'izao fotoana izao zany tahaka an'izao ny fiainana taty Atsirabe taty dia rahantsika ihany zany ny toyany. Misy ihany koa ny fialamboly eo ny vehivavy somary miresadresaka makamaka aina ny lehilahy kosa milalao baolina indray samy manao izay mahafalifaly azy sy mahafinaritra azy zany ao anatin'ity tontolo andro aty Atsirabe ity satria izay ilay mahavakansa azy dia samy manao izay mba mahafalifaly ny tsirairay avy. Makamaka aina kely moa zany zay zao satria avy any amin'ny rano visy avy any zay avy any amin'ny rano mafana ny lona rano mafana tao dia rehefa avy nandro dia mipetrapetraka aty amin'ny hotely azy hipetrahana indray moa zany zay aloha zany dia makamaka aina aty amin'ny zaridaina aty ny sasany mijerijery piscine fa tsy samy lomano satria mangatsika moa zany zao ilay rano dia tsy samy lomano ao anaty piscine fa ty lomano be fotsiny. Eto indray dia mijerijery ny piscine aloha satria na dia misy masoandro aza mangatsika ihany ny andro dia mbola mitsapatsapa aloha mijerijery hoe manahoana zany ity piscine ity azo idirana tsara ve sa tsy azo idirana satria mangatsika moa ny andro tsy mitovy ny any Antananarivo ny hafanana dia tsy tena tonga dia samy roboka tanteraka ao anatin'ny rano fa mbola tazatazanina fotsiny aloha dia hoe mahay milomano azy ary santatra ry mandresy ny tenanay ry rosy ary ry nambinina dia mbola samy misalasala hoe hiroboka sa tsy hiroboka zany amin'ity piscine ity satria ny fahitana azy eto dia ohatran'ireny ranomasina be reny dia tsapaina aloha ny hafanan'ny rano zany hoe mangatsika sa ahoana dia hita fa tsy tapa-kevitra aloha zany hatreto hirotsaka ao anaty rano fa dia juste hoe mijerijery sy mandehandeha satria efa maharivariva koa moa ny andro eto fa atsika fotsiny hoe mazava fa efa harivariva rehefa mirotsaka ilay mangatsika be ohatran'ny hoe misy fanala zany na dia misy masoandro aza ny toetrandro dia izay mahatonga an'izy rehetrarehetra reto mbola tsy samy mirotsaka ao anaty rano hoe hilomano zany. Efa memaizina ihany koa ny andro dia ny farany moa zany nandeha minody fa tsy tapa-kevitra ny lomano dia natory amin'izay satria alina ny andro miandry ny ampitso indray fa tapitra aloha zany ny tamin'ity androany ity. Dia maraina indray ny andro dia ho arahantsika indray ny toyany ny zavatra izay ho ataony reto mpianatry ny Supremacy and Perfecta ireto aty Atsirabe zany fa dia manasa anareo rehetra hanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana.
dia izay koa zany ty amin'ny hôtely ray lehibe eto Antsirabe misy anay zao dia milalao miaraka amin'ilay tompianatra eto amin'ny suprématie ny perfecta ireto dia miverina toy ny zaza mihitsy aloha zany kilalao satria mahafinaritra mahita ty kilalao ity dia atao arahantsika aloha zany ity kilalao ataon'ireto mpianatra ireto misy moa kilalao zay mbola tsika zay kilalao zay fa eto aloha zany dia manao ty 1 2 3 soleil ty zany ny ataon'ireto mpianatra c'est technique amandriana io tsika zay 1 2 3 soleil hey biara tutu tutu 1 2 3 soleil ja tu bola fiera ti isti de bin fier Put, acar. Hey. Deux, trois, soleil. Sel, acar. Calme, station. Pierre, le tête. 1, 2, 3, soleil. Calma você Lu. Tutu ver. Ah, tem outra sola. Tutu dias aí, você já sabe de puta bola tá aqui. Ver aqui é pessoal não. 1, 2, 3 soleil, 1, 2, 3 soleil, 1, 2, 3 soleil. Fun lah. Yo, halo. Terus ya. Acar. Cimarin. Tadi ya acar. Sekarang macam supir. 1, 2, 3 soleil. Ai, si bin bir no. Hey. Dia terasa lagi. Ya, Nur Majesi. Dia terasa lagi. Yang atik. Jua bola main foto, warna dia bola main dengan dia saat itu. Foto que é não. Ele não havia pedido. Esse que é luar. Dia terasa lagi tim sungguh lah, tahu. Sai sana Larissa sana. Sai, tahu selalunya premier parti cikinya. Larissa sana foto pandai sana tampi bolwati. Le izy moa zany le kilalao eto dia miodikodina dia miteny hoe 1 2 3 soleil dia raha mbola tsy mateny an'le soleil zany izy dia mbola afaka mamindra foana zany le akizy mbola afaka mamindra mandroso dia rehefa raha ohatra zany izy ka tonga voalohany ery amin'ny ole miodikodina eo amin'ny olona ray miodikodina eo zany dia izy zany no nahazo ny fandraisena dia izy ndray zany manao any hoe 1 2 3 soleil io dia nrehetrarehetra ndray mitsirika manao zay atongavana eny aminazy fa raha ohatra kosa tsy miteny raha ohatra kosa ka hoe tratra mbola mihetsika zany izy mateny hoe soleil nefa mbola misy mihetsika dia na dia efa eo akaiky eo ary ianao zany dia miverina ary amin'ny farany ariana ary dia izay no mahafinaritra be amin'ilay kilalao hoe misy mieritreritra be hoe efa ho kaiky ho tonga izy nefa ny mbola tratra nihetsika indray izy dia lasa miverina any amin'ny farany ariana indray dia vao dépasse n'ilay hafa indray zany izy eo anatin'ilay kilalao. Taorina niny fety any Aosoa zay natao tany amin'ny trano pokon'olona Antsirabe sy teny amin'ny fiangonana ny Aosoa iny dia misy indray ny fandehanana mitsangatsangana niarahana tamin'ny mpivavaka ao amin'ny fiangonana i Aosoa zay notarihan'ny ambasadorany Aosoa zay dia Elias Siriana zany teny amin'ny faritra Andraikiba moa zany ny toerana ny tsangatsanganana io hitantsika misy rano be io etiny atao hoe Andraikiba
dia nisy ny fiarahana milalao niarahana tamin'ireo mpivavaka ao amin'ny fiangonana Yahosoa zany miaraka amin'ny ambasadorany Yahosoa zay dia Elia ihany koa dia kilalao baolina kitra moa zany zay ataony lehilahy zany dia miara milalao ny kilalao zay atao eto dia kilalao ampitiavana be tsy mifandratra fa tena hoe milalao arak'izay hoe mampirahalahy zay zany ka tsy mety hoe mifanosika mifandratra na mifanakofina baolina zay tena tsy mety satria tsy mahasoa raha toka ohatra hoe marary ny anankiray satria ohatrany hoe tenanao ihany zany hoe tenanao ihany ny anankiray satria rahalahinao izy miaraka mivavaka aminao ato amin'ny fiangonana Yahosoa na ataoko hoe tsy miara mivavaka ihany koa dia misy foana izay fampitsinjovana izay mba tsy andratra na dia anankiray akory aza satria tsy mahafaly akory mahita olona anankiray hoe maratra nefany kilalao no atao fa samy mba azo fifaliana daholy aloha aza resy tsy nafaty baolina fa tsy nisy naratra na nisy matina nisy torana ohatra fa tena hoe nandeha tsara ny kilalao dia samy faly daholo miala eo fa tsy le fandresena eto no tena zava-dehibe fa ny firaisan-tsaina sy ny fifankatiavana izany dia mitandrina tsara eo amin'ny fanaovana ny kilalao mba tsy hisy zay faoty koavana izay ka hitondra zavatra manahirana indray satria matoa mitsangatsangana tahaka an'izao dia fifaliana ny tadiavina ary tena samy miravoravo foana ary mba azo ambiance tsara zany araka nyvolazantsika anazy ka raha misy maratra moa inona moa ny ambiance azo amin'izany satria maratra ny anankiray dia miady amin'ny baolina eto zany mitarika dia mitarika tsy haintsony amin'ny tsy manao akanjo sy manao akanjo maty sa tsy maty tsy maty ny baolina mbola tsy maty ny baolina dia mahafinaritra be ilay fitsangatsanganana ny arahana tamin'ny ambasadorany Yahosoa zay dia Elia ary anisany nakaty ihany koa ny mpianatra avy amin'ny Supremacy and Perfect dia anisany mandray anjara ao anatin'ny baolina zay atao. Tafaverina somatsara eto Antananarivo indray ny mpianatra atao amin'ny Supremacy and Perfect zany hoe itoy indray zany ny lalao step by step zay atrehany izy enina mianadahy zay tafiakatra ao anatiny dingana famaranana reto moa zany izy enina mianadahy zay tafiakatra amin'izay dingana famaranana izay ny hitantsika eto ambadiky kosa dia ireo zay efa mandao ny lalao final zany tsy tafiakatra ny final intsony zany izy ireo mbola niaraka taminay tany Antsirabe moa zany izy niaraka ny faly tany faly ve nareo tamin'iny fety be natao tany Antsirabe iny sa tsy faly faly be daholo zany rehetrarehetra ary vonona hiatrika indray zany ny dingana famaranana ao anatin'ity step by step saison 1 ity zany dia arak'izany moa zany ho an'ireto zay efa nihitsana tao anatin'izay lalao zay dia manana safidy ihany koa zareo na mbola hijanona na mody avy hatrany zany satria izay moa zany ny condition antsika hoe ho an'izay raraka dia mody izy zany fa izy kosa manana safidy izy tamin'ity zany mba fanomezana homeny ny Supremacy and Perfect an'izy ireo dia nanana ny safidy zareo hoe mbola hijanona sa mbola sa andeha hody avy hatrany dia misy moa zany ny safidy hoe hijanona dia misy kosa ny safidy nefa andeha hody avy hatrany tahaka ny hoe ny safidy hijanona zao iza mbola isafidy hijanona moa zany aminareo reo izy telo mianadahy reto zany zao ny safidy mbola hijanona ato amin'ny Supremacy and Perfect zany hoe hijanona zany izy ireo mbola hanamafy ny formation zay efa azony mandra-pahavitan'ny formation an'izy enina mianadahy reo zany hoe mandra-pahatonga ilay telo voalohany ho hita zany dia mbola mijanona zany izy telo mianadahy reo safidy le izy anjarany ny safidy an'izay izy mianadahy reo moa zany Michel sy Nambinina dia nanana safidy izy mbola andeha amin'izay zany ampiatra ny zavatra zay efa nampianarina azy tato amin'ny Supremacy and Perfect.
mazava moa zany fa araky ny zavatra misy zany a dia itoy ny formation ataon'izy enina mianata zay tavela ary manohy ny formation zay efa azony kosa zany a izy telo mianata zay hitantsika misantatra mandresy ary Aurélie zany a ireo ny mbola anohy ny formation zay efa azony anamafy an'izay zany izy a mandrapivoaka lay telo voalohany a atao amin'izy enina mianata reto dia mitoy zany ny step by step ety amin'ny suprématie and perfecta dia andao ny suprématie and perfecta kosa zany a ireo zay nanany safidy a andeha ody avetrany dia ao anatin'ny fanaovana veloman'izy mianadahy moa zany inambinina sy Michel izay tsy maintsy andao ny suprématie and perfecta zany andeha ody zany izy ireo dia ao ny enina mianadahy zay tavela anohy ny formation zany hoe anohy ny lesona vaovao dia ao ihany koa ny telo mianadahy zay nanana safidy mbola hijanona tamin'ireo efa mihintsana zany dia mbola nanana safidy hijanona eto amin'ny suprématie and perfecta izy ireo anamafy ny zavatra efa azony zany hoe nomena bonus zany izy ireo lay tafiakatra demi-finale nomena bonus izy afaka misafidy hoe andesa hijanona dia raha mijanona izy dia afaka manamafy ny formation zay efa azony zany hoe le vitany efa vitany teo aloha ihany no amafisiny tsara ny fahaizana azy dia izay ny bonus nomena anazy dia nanana safidy tamin'izay injara mandresy ary santatra zany dia nijanona miaraka amin'izy enina mianadahy ireo dia aterina amin'izay i Michel sy i Mandré dia aterina amin'izay i Michel sy Nambinina zany satria adehody amin'izay zany izy mianadahy dia araka nefa mahazatra moa zany satria tsy mifankafohy ny mpianatra samy mpianatra efa mpinamana be tatao amin'ny suprématie taty dia samyny anatitra anazy hoe ny amin'ny fiara zany dia andehody amin'izay zareo mbola ao anatin'ny lalao step by step saison 1 ihany isika ao anatin'ny lalao famaranana moa zany na hoe ny finale no ataon'izy enina mianadahy zay tavela amin'ity dingana farany aty zay hitadiavana an'ireo telo voalohany izy amin'izy enina mianadahy ireo zany no tafiditra i Norve sa i Rosy sa i Larissa sa i Jessica sa i Candice Sandratra izy amin'izy enina mianadahy ireo no azo ny telo voalohany zany dia ho hitantsika eo ny toyany miova tanteraka moa zany ny lesona zay ataony reto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfecta ireto tafiditra ao anatin'ny formation tanteraka makasika ny resaka coloration izy ireo miditra lalina dia lalina ny fianarana ho an'izy enina mianadahy satria efa mamaraparana nyity saison 1 ity mamaraparana ny resaka fianarana momba ny asana coiffeur zany izy ireo dia tena mila fifantohana be mihitsy ao anatiny ity lesona zay atao ity satria tsy hany amin'ny zavatra hoe tsotsotra na moramora intsony fa tena miditra tanteraka any amin'ny tena fianarana any amin'ny mamatianina zany ho anazy enina mianadahy miezaka mafy ny mpampianatra eto amin'ny suprématie and perfecta manao zay ahafahana manapita ny lesona makany amin'izy ireo somary tena sarotrarotra izy ity fa tsy hoe zavatra moramora satria tafiditra ao ny resaka calcul mila misy formule be tafiditra ao ny resaka chimie moa zany dia miditra lalina dia lalina mihitsy ao anatiny ity fianarana ity ao anatin'izay tena hoe avoaka ho matianina mihitsy ireto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfecta ireto ny tanjona dia ananan'izy ireo asa avetrany ho an'ny telo voalohany moa dia araka nefa fantatsika dia miasa ato amin'ny suprématie and perfect izy zany hoe omena asa avetrany dia tena miezaka mihitsy
ny mpampianatra manao zay ampitana ny lesona rehetra sy ny fahaizana rehetra ananany amin'reto mpianatra enina mianadahy ireto. Anjaran'izy ireo moa zany no mifaninana. Eto dia resaka coloration no ianarana. Manahoana ny fomba fanaovana izay coloration zay mianatra momba ny loko aloha zany ao amin'ny tontolony fanaovam-bolo izy ireo, ka atao anatin'ny resaka fanaovam-bolo moa tsy mitovy ny filazan'ny resaka couleur fa samy manana ny terme, zany hoe manana ny terme teknika zany ny resaka coloration aty amin'ny resaka volo, fa tsy hoe mahita maitso ianao mahita couleur eo ianao dia zay tokoa ny lokon'inona ny filazana azy, fa manana ny couleur, manana ny terme zay ilazana azy izy aty amin'ny resaka fanaovana volo. Eto dia mampianatra mahakasika ny amoahana ny loko anankiray. Ny mpampianatra dia mila mijery tsara ny tsirairay avy satria izy tia aty amin'ny teoria zany no tena mila mianatra mafy ary tsy mahazo banga mihitsy ary tsy mahazo varimbarina mihitsy amin'ny fianarana n'ity coloration ity, satria raha vao tsy mahay hatraty amin'ny voalohany ianao dia lasa misy manque zany eo, zany hoe misy zavatra tsy hainao dia tsy tafavoakanao intsony rehefa tonga any amin'ny pratika. Tombony lehibe ho an'ny mpianatra eto amin'ny supremacy and perfect zao fampianarana izao. Tsy misy ngambany hoe mpianatra momba ny resaka asana coiffeur izany ka aharitra mandritra ny ray volana izany fa atoritory sy ampianarina tsotsotra fotsiny zavatra rehetra ao anatin'ny misy hoe ray andro na herinandro farany ela dia tapitra ny fianarana dia omena certificat ianao. Fa eto kosa tsy ny certificat aloha ny zava-dehibe voalohany indrindra fa ny fahaizana tena mepita any amin'ny mpianatra ve ilay fahaizana ary tena hainy ve ny pratike, hainy ve manao anazy, azony tsara ve le fahalalana aty amin'ny teoria, satria rehefa tsy ampy teoria ianao dia manaonao foana ihany koa any amin'ny fanaovana ny pratika. Dia ao anatin'ny fanaovana composition na loko zany eto ny mpampianatra manoran'izy ireo sy manome ny hoe ny ty couleur ty izao no fiantso azy ary izao ny anarany couleur zao ny anarany couleur zao, ohatra hoe mavo zao dia manana ny couleur ilazana azy izy ny orange dia manana ny filazana azy ihany koa izy dia izay moa terme teknika ty amin'ny resaka asana coiffeur izay dia reto mpianatra reto no mahay anazy amin'ny hoe mpianatra professionnel anazy, zany hoe matianina izy rehefa mivoaka ato amin'ny supremacy and perfect. Dia ady mafy ny izy enina mianadahy satria eto ny tena ilaina ny saina sy ny atodoka ho an'izay kamokamo zany dia tsy hay an'ity resaka coloration ity mihitsy raha kamokamo na kamo mianatra lesona na kamo mieno dia tsy ho azonao mihitsy le telo voalohany. Noho izany ry Rosy ry Larissa ry Kandi ry Sandratra ary Noro mila mezaka mafy ianareo ao anatin'ity fanaovana ny coloration ity satria tena izava-dehibe ary tena iankina ny asana coiffeur professionnel ihany koa, satria ny olona amin'izao dia efa saika mirona makany amin'ny fandokoana volo daholo raha ny zavatra hitantsika eny amin'ny tontolo fiarahamonina eny zany. Tena miezaka manapita mihitsy ny mpampianatra eto amin'ny supremacy and perfect manao ny fampianarana ho step by step, mandeha tsikelikely ary mamerimberina ny fanazavana mba ho azony izy ireo tsara izay resaka hoe coloration izay miainga aty amin'ny voalohany. Oui, aty manko le même zao rouge très foncé. Misy moa ny exercice kely nomenan'izy ireo hoe azony ve ny lesona sa tsy azony. Makany amin'ny 9 dia manao décoloration rosary. Dia samy mitondra fanazavana kely amin'izay zavatra nataony tao anatin'izay exercice izay hoe marina sa diso. Satria le volo tafakatra 4 temps dia mifono d'éclaircissement jaune clair. Mila tena mahay tsara ny mpianatra miainga avy aty amin'ny base, izay mahatonga ny hoe adinina lesona eo ny eo. Azonao ve ny zavatra nazavaina sa mody nanaikinaiky fotsiny mazava nefa tsy mazava akory. Matetika mantsy ny mpianatra dia manao an'izay hoe mazava tompoko, dia mena amin'izay ny exercice dia tsy hay akory le izy, dia mba tsy isian'izay dia mbola eo ampipetrahana eo ihany dia mandeha ny exercice mandeha ny fanadinana hoe mahay sa tsy mahay. 5 le basen'ilay olona
dia tadiaviny tao 9,1 za fa mba ifadian'ilay jaune clair. eo no eo ihany a dia efa hitan'ny mpampianatra hoe misy tsy mazava dia mamerina manazava izy a ary mampiasa ny tableau blanc a misy chiffre hitantsika zao misy chiffre misy zany ny code couleur maro samihafa ny base dia tsy maintsy ianarana tsara zay mahatonga azy a tena hoe tsy miepita amin'ny lesona hafa aloha amin'ny zavatra hafa raha tsy mazava tsara ny zavatra nampianarina teo aloha zany dia mila mifantoka tsara ny mpianatra satria ity resaka coloration ity a dia tena hoe aingo ary zavatra tena tadiaviny vehivavy ary zavatra tiany akamaroan'ny vehivavy manao coloration ana volo izay zany hoe tena mba teo ho tsara izy zany araky ny filazantsika anazy dia hoe teo manjamanja zany ilay vehivavy a dia manao an'ilay coloration ka raha ohatra ka tsy mahay tsara le coiffeur manao anazy dia manjary lasa mampalahelo be izy a tsy araka le couleur no tadiavin'ilay olona dia izay mahatonga ny hoe mila tena mianatra tsara ary jerevana tsara ny fomba fahaizan'reto mpianatra tsirairay avy reto a dia manazava amin'ny antsipria mihitsiny ny mpampianatra eto amin'ny suprématie imperfecta mba azahoana izy tsirairay avy mba tsy isy hoe ka le izy kosa nge tsy mazava tsara nanaova madama an'le izy dia tsy hainay le izy rehefa avy eo e ary na ny jury aza moa dia anisan'ny mihaino tsara ny zavatra ampianarina ato a mba tsy teny kosa amin'ny mpianatra rehefa any amin'ny examen hoe izay tsy nianatra an'izany fa miara-maheno eo hoe nampianarina anareo izany zavatra izany a dia izay mahatonga ny hoe eo ihany koa ny jury a miaraka amin'ny mpianatra eo a manara-maso sady mijery ny ataona izy ireo hoe izany kamokamo mianatra lesona izany manazava mpampianatra dia lozany any amin'ny zavatra hafa ny eritreretiny a regnane mba tsisy anao an'izay eny ary izay indray ny step by step tamin'ity androany ity a matoky fahafaponareo tany atokantrano tany a dia mbola ho hitanareo eto foana zany a ny fandaharam-potoana rehetra ety amin'ny suprématie imperfect dia aza dino a fa efa mativy farana ity saison 1 ity a dia hiditra ao anatin'ny saison 2 indray tsika mahakasika an'ilay formation momba ny angleria sy ny maquillage zany dia mahitraka veloma ho anareo any atokantrano andray ny tena koa mandra-peona indray ao anatin'ny step by step ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko